Tonga tsondray atao amin'ny compte info iresaky mikasika ny franc-maçonnerie sika zay franc-maçonnerie ao Madagascar. Ny franc-maçon dia nanomboka tao Mascareignes Vondronosy izay ahitana ny Maurice, île La Réunion ary Rodrigue. Tamin'ny farany 18e siècle ny loge na ny trano île Maurice nanohatra nampiditra ny franc-maçon tany Madagascar tamin'ny 1798 saingy tsy nahazo vahana zany franc-maçon zany raha tsy tamin'ny farany 19e siècle. Ary tamin'ny 1890 nanomboka tao Antananarivo ary nitondra ny anarana hoe le loge d'Imerina izay avy tamin'ny GLDF Grand Loge de France. Raha varinany tamin'ny fanandevozana ary nivadika fananjanantany zany fanandevozana zany tamin'ny 1896 dia nahazo vahana be kokoa ny franc-maçon noho izay fanjanahantany izay andrindradrindra noho ny nanovany général Gallieni ny gouverneur général ny fanjanahantany tamin'ny 1905 ho i Victor Augueneur izay franc-maçon izay avy ao amin'ny loge ni les amis de la vérité à Lyon ni franc-maçonnerie ni voanty Victor Augueneur ity. Tao amin'ny toerana izay betsaka vahiny kokoa no nanomboana ny velarany zany franc-maçonnerie zany tamin'ny 1900 ny Grand Orient de France na GO dia nanomboka naneo ny endrika ny franc-maçonnerie tao Tamatavy ary nitondra ny anarana hoe la loge l'avenir malagasy Tamatavy. Ary lasa indépendance malagasy ny anarany tamin'ny 1905. Asina tsipika kely fa ny namorona ity loge l'avenir malagasy de Tamatavy ity dia i Blaise Diané izay sénégalais nanana ny maha izy azy tamin'ny resaka fanjanahantany notendreny frantsay nanao affectation tany Tamatavy izy ity. Ary raha ny tantara ny fanjanahantany malagasy ny sénégalais dia fantatsika rehetra ny tantara nahatonga atsika ny teny hoe Sénégal mahazo baiko dia fantatsika zany zavatra nataon'ireo sénégalais ireo zany tamin'ny malagasy. Tsy nahazo vahana loatra ity loge tao Tamatavy ity rehefa lasa niaran'ny Madagasikara i Blaise Diané tamin'ny 1909 ary niditra indray ny GLDF le Grand Loge de France tamin'ny 1910 ary nitondra ny anarana hoe la loge les trois frères Amaginga ary teo ihany koa ny le droit humain de la loge de fraternité tao Antananarivo tamin'ny 1911. Rehefa nazo ny fahaleovan-tena ny malagasy tamin'ny 1960 dia namorona ny groupe franc-maçon izy ireo manokana ary nitondra ny anarana hoe le grand rite malagasy izay nifonina tamin'ny 1962. Ny ankamaroany franc-maçonnerie ao Madagasikara dia mitazona ny sy miandraikitra asa ambony indrindra toy ny miaramila, fampianarana ambony, ny afera, mpitondram-panjakana, ireo mpitondram-panjakana ambony ireo zany ny asa taon'izy reto satria raha nanaraka ny vidéo farany nataoko dia ireto groupen'olona ireto dia toerana ambonimbony ihany no tazominy satria mpampianatra ny atombony izy reto dia izay mpianatra izay manampahaizana indrindra ary mivoaka avy amin'ny université mahay indrindra no miaraka mikambana amin'izy reto ao. Raha nanomboka ny salasala no ireto franc-maçonnerie reto franc-maçon reto ideratsiraka tamin'ny fitondrany dia avy amin'izany fisalasalana zany no nandrodanana sy naongana voongana azy ary tsy nahazo nitondra intsony ary no nitanjaka nanan'ireo franc-maçonnerie dia afaka mandidy ao amin'ny firenena Madagasikara ireo groupe ny franc-maçon malagasy ireo omeko ohatra anankiray tamin'ny tsy filaminana tao Madagasikara tamin'ny 1991 sy 2002 dia nandamina Madagasikara ireto groupe franc-maçon reto zany hoe nandamina no sa atao hoe nanao sarisarina nandamina Madagasikara satria izy ireo ihany no mandrodana ny Madagasikara raha vao tsy mitovy hevitra aminy ianao dia arodana avy eo manao sary mandamindamina. Ny franc-maçonnerie ao Madagasikara dia ny isany dia eo amin'ny 700 ka hatramin'ny manalina betsaka be ny franc-maçonnerie fikambanana ny malagasy izay mikambana amin'ity franc-maçon ity. Ny fankatovana sasatsasany izay ambonimbony grady dia mandray anjara amin'ny conférence de puissance maçonnique d'Afrique et de Madagascar atao ihany koa CPMAM izay atao ao Afrika
ary manao fivoriana isan-taona izy ireo ary fivoriana miafina no ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny rencontre humaniste africaine et malgache na REHFRAM. Mivory isan-taona ihany koa izy reto tamin'ny l'an 2000 natao tao Antananarivo ny fivoriana ary miresaka nyresaina tamin'izany dia ny fomba amoronana ny fomba fifampizarana ireo harenany Afrika sy Madagasikara. Ny dikan'izay raha manaraka ny vidéo atao ny info éveil dia miteny foana hoe ny complicité, miteny foana hoe ny firenena iray ihany no asain'izy ireo miady amin'ny firenena izay misy azy. Izany hoe iry piramide anankiray ambony ry iny no mibaiko ny rehetrarehetra, iny mibaiko ny ambany mbola misy ambany grady mibaiko ihany koa izay ambany grady no izy, ary izy raha vao tsy faly raha vao hoe tsy miaraka aminy ianao dia ao amin'ny le olona ao amin'ny firenenao ihany. Zany hoe ireto malagasy mikambana amin'ny franc-maçonnerie ireto ihany no asaina mandrodana ny Madagasikara. Zany izy reto ihany no mivory any Afrika na ao Antananarivo miresaka fomba angalana ny harena ny malagasy, miresaka ny fomba angalana ny harena ny Afrika. Mazava ho azy zany fa tsy voatra mihitsy isika ary tsy ela be ty satria nanomboka veriko ihany nanomboka tany amin'ny fahampanjaka nidiran'ireo vahiny frantsay, nidiran'ireo vahiny anglisy taty Madagasikara no nidiran'ireto franc-maçonnerie, nidiran'ireto zava-doza be reto dia gasy ary malagasy maromaro ihany koa niara-nikambana tamin'izy ireo tao. Dia ireo malagasy ireo no irahana manaparitaka aretina, manaparitaka virus mandefa ny adiady manakorotana ao Madagasikara amin'ny politika. Zay rehefa tsy miara-miasa aminy ianao dia aongana dia aratsiana ny atao daholo sy efa naratsiana rehetrarehetra hoe ty mpivarotra tanindrazana ity, rehefa izy mivarotra tanindrazana no manaratsy an'le olona mivarotra tanindrazana. Teo ny 91 rehefa tsy nanaraka taminy dia naongana teo Zavelbera raha vao tsy miaraka aminy dia esorona moramora no mifahendreny Zavelbera dia niala moramora izy fa tsy tiany ny raha latsaka, tsy tiany ny ady dia niala moramora izy teo raha valomanana dia natao izy rehetrarehetra ny alany dia ny olona ny miaronety izay miara miasa aminy no apetraka ny zavatra nisy tao any Madagasikara tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 dia tsy natao ilay sacrifice mamba omena atolotra ho an'le tompony ary amin'ny pyramide ambony ary dia efa omena ny nombre n'le vatan'le olona iray na nombre ny isan'le raha latsaka dia raha mahatanteraka an'iny le olona dia mahafaka mitondra moramora mitondra an'le olona teo ary na dia teny azy izy hoe tsy afaka hiverina hitondra dia mbola tafipetraka ihany ary tsy adosoan'ireo olona izay manaraka azy no jamba satria ireo olona ireo no ile sacrifice atao hoentin'le olona raha isy nanarana fianakavian'le olona dia atao amin'le tsangam-bato izay aminoany omby aloha dia any apetraka ao le anaran'le olona sy le mombamomba azy dia tafipetraka dia jamba ho azy ny sainy izay sokatra ary tsy afaka mihitatra alavitra. Fa raha vao ny olona izay miteny marina no atao hoe tsy mahatanty resina, tsy mahatanty en'izao zany tiako resana ho asika izay ampantrain'ireto olona rehetra aty Afrika, aty Madagasikara. Mbola betsaka be ny mahantra tsy atsika mahantra fa ampahatrainy izy ireo izay mora amin'ireo no mandrodana sy maka ny sacrifice humain izay atao tsy ny tampony ary ambony ary na zareo manan-karena no manao sacrifice fa isika izay isika mahantra izay isika firenena mahantra no akan'izy ireo sacrifice satria atao ampahantraina izay raha vao mila manao sacrifice tsy maintsy le olona mahantra tsy ampysakafo ary le tsy dia manana ireny no atao mora zany fa zany hoe raha isika kosa indray no manokatra ny saitsika tsy hotody amin'ny tanjona tokony alehany reto olona reto hoe nouvel ordre mondial ampitahorina isika amin'le hoe farandro tsy hisy matoa nisy zao tany zao tonga nisy tetony tany sy ny olombelona sy ny zavaboary rehetrarehetra tsy ho fongaran'Andriamanitra mihitsy fa ireto olona reto no mampatahotra atsika amin'le resaka farandro am'izay isika matahotra ny farandro tiany resaina amin'io dia ny farany ny androdana ny eto amin'izao tontolo zao ary amoronany an'le nouvel ordre mondial ary amin'ity taona amin'ny toerana amin'ny firenena mahantra ihany koa no foanana le maso mahita le maso tsika manana maso anankiroa fa misy maso fahatelo izay
tapenana amitony message subliminal ataondry zareo amin'ny télé ataondry zareo amin'ny publicité ataondry zareo rehefa manao propagande misy message subliminal sy message miafina ama biby an'ireto olona reto mivoaka avy amin'ny vava tsy hitatsika le izy fantatsika fa misy teny zay tsy fantatsika avoaka an'ireo vavan'ny zareo reo ireo no manidiny maso fahatelotsika ka tsy mahafantatra ny zavatra atao miteraha maro voavelon'Andriamanitra iny matona men'Andriamanitra tao ankibonao tao vitanao sy volana iny vitanao ihany koa ma 18 ans an'iny fa tsy misy an'izany hoe manaova fiandriana manaova fanabeazanaiza dia aza miteraka maro amin'izay mora amino mandripaka an'izao rehetrarehetra zao raha vao tsisy zazamena eto dia mora fongotra eto zay vao tonga ny farandro tian'izy ireo atao fa raha tianareo tsy tonga amin'izay farandro tiany atao zay miteraha maro asivy zazabetsaka ny eto ambony tany fa izy zazamena iny tsy afahany tsy afaka manao ninina iny zavatra ataony raha ny vidéo farany nataoko satria zany tety anaty vidéo tao hoe izay ny teniny marina dia tapenana ny vavany ary mena sena navoakako le eto aloha za dia miteny hoe za tsy dia mampiasa Facebook firy an'izay manaraka anany amin'ny Facebook tsy mampiasa firy an'ireny satria raha navoakako le vaovao le vidéo farany le resaka Illuminati dia vao navoakako vao tsy ampy une seconde akory dia tonga dia bloqué anatin'ny 48 heures ny compteko ary rehefa nanontany aho inona ny antony dia tsy mety aminay ty zavatra vidéo ty fa fao le izy fa tsy azo avoaka taloha ny Facebook algorithme no miasa ao algorithme zany robot no ampiasain'izy ireo fa amin'izao no io réseaux sociaux faran'izay ampiasain'olona indrindra eto ambony tany io ny farany maro indrindra mba hitrasena ny fiainantsika sy zavatra ataontsika mba hiambenana sy higidena ny zavatra ataontsika dia io no ampiasain'izy ireo voalohany indrindra hiambenana atsika oka isika tia amin'ny toerana lazainy zareo fa mahantra io nefa manan-karena ampahatraina sokafy ny saina aza vela ho ambanibanin'olona hoe mahantra ianao dia ho hitsakitsahany tsy misy mahantra zany eto ambony tany fa samy manan-karena fa ry zareo no mampahantra ary ny vola tsy atody atsika tsy misy olona maty zany afaka mitondra vola any amin'ny ampasana any vola ravina ny vola taratasy ary ny zavatra ampiasaina anatin'iny vola iny ao mbola misy message subliminal message miafina izay misoratra hoe obéi mila manaraka zay tiany atao ary mandray an'iny vola iny ho Andriamanitra ao zay ny message miafina anatin'io vola io ao zay mahatonga atsika le hoe raha vao tsy manambola dia sorena raha vao tsy manambola dia mamon'olona raha vao tsy manambola dia mangalatra vola aza atao ho Andriamanitra vola tsy misy dikany vola afaka may vola afaka vitina fa ny ain'olona rehefa marary sarotra be mitsabo azy ianao no Andriamanitra ianao no ambony ny vola aza atao mahabaiko ny tenanao mihitsy fa ny tenanao ihany no ambonin'ireny vola reny ary ny zaza aza atao ambany zavatra fa io zaza io mbola manampy atsika tsy tonga avan'ireto olona reto amin'izay tanjona tiany ale any amin'le nouvel ordre mondial asivolanjany ny zazakely asivolanjany ny zazamena miteraha maro fa zany farandro resain'izy reto zany tsy ho tody ary tsy ho vitan'izy ireo mandrakizay mihitsiny raha vao miteraka maro sika efa misy maromaro amin'izao fotoana zao mahafantatra ny zavatra ataon'izy reto misy maromaro amin'izao fotoana zao tsy manaiky zavatra ataon'izy ireo ary misokatra ny sainy ka noho izay fisokafany saintsika zay dia efa matoa izy tinga efa mivoaka pahabe maso zavatra ataon'izy ireo tsy misy dikan'izany sokafy saina dia aza manaiky ho lehibenany reto firenena matanjaka reto hoe mahantra tsisy olona mahantra zany manan-karena sika fa ry zareo ny mahantra fa zay mahatonga an'izy ireo mampahantra atsika makany arenatsika mba ampanan-karena azy ireo satria mialina zay fananan-karena ny malagasy zay sy ny Afrika zay dia araina ny arenatsika dia zareo mahantra dia atsika ny atao hoe mahantra zay dia isaorana betsaka dia mba hiagavina sika malagasy mba hiabone tompo misy betsaka mijery vidéo koa fa tsy fantatro hoe inona mahatonga malagasy sarotra be amin'izareo ny abone zavatra klikena fotsiny le s'abonner dia vita ka zavatra ohatry zany tokony mba afaka mifanampy sika manokatra ny saitsika mba ifandray tanana ary ifanolotra sy ifanolotanana mba hiadina amin'le zavatra tsy ataon'reto olona reto andripahana atsika eto ambony tany raha itsika neny miaraka miaina
miaraka tsara tsy ho vita reto satria ny zavatra ataon'izy reto any asina sakafo ratsy ny sakafo vidina any amizay bebe kiby daholo ny lehilahy dia amizay sarotra be amin'ny révolte ka raha be kiby be eo tsika ve afaka hiazakazaka raha be kiby be daholo fa tsika fe mitavy daholo tsika rehetrarehetra dia afaka anao inona zany zavatra zany atao ny sakafo ratsy amizay fa tsy afaka amin'ny révolte fa raha le 1% contre 99% zay niteneny koa resitsika tsara reo fisankiny saitsika sy mbany am'le télé vola am'le message subliminal mametraka fisaorana dia mandra-piaona indray resaka hafa indray no resantsika dia misaotra betsaka iloma daholo